Palmeravanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Psaume 103 vakitsika. Salamo fahatelo amby zato vakitsika miaraka. Psaume 103. Salamo fahatelo amby zato vakitsika miaraka. Salamo fahatelo amby zato. Anaran'i Jesosy vakitsika manao hoe: misaoran'i Jehovah ny fanahiko izay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehovah ny fanahiko raza misy adononao ny fitahiny rehetra, izay mamela anelokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny hainao tsidina ny andavaka, izay manarina famindram-po sy fiantragnanao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatandroanao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao famarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana. Rehefa nampahafantatra ny Mose sy ny lalakaleny izy, ny zanak'Israely nampahafantatra ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maro-po sady be famindram-po. Tsy mba handary teny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araky ny helotsika. Fa tahaka ny avy ny lanitra ambonin'ny tany no be ny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny antsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany, ny fiantrany Jehovah izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro, fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona, tahaka ny vonin-javatra any an-trano famonina, satria tsy ho fondrivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerana. Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatrano taloha indrindra ka mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny famarinany miatra amin'ny taranaka. Dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatodidina. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianana any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatodidiny ary miaina ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehovah fanahiko. Amen. Vavakitsika. Ray sabidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao zay amin'ny fotoana androany, izay andraisanay ny fahasoavana avy aminao indray. Lehibe sady marina ianao, tsara indrindra, ary androany dia rombahana indray ny anjaranay Jesosy. Ianao ny Andriamanitry ny anio no mbola antsoina indray akasika anay ny momba nay iray manontolo, fanahinay na ny ainay iray manontolo, ny vatantenanay izay tonga eto amin'ny fanatrehanao. Dady ianao, ray ianao, mpamorona ary mpanefa ny zavatra rehetra ianao, tena marina aminay, ary androany dia marina aminay koa ny salama fahatelo amby zato teo, na momba ny elokay, na momba ny fanasitranana anay, na momba ny ainay tsy latsaka any andavaka, na ny herinay verina indray toy ny voromahery, androany zany dia marina eo aminay ary tanteraka aminay. Nara amin'herin'i Jesosy. Amen. Amen. Dia misy fomba hafa kely koa ty mba hisoran'Andriamanitra ny fideraly. Ataontsika ilay raha hoe tsy misy tsy hay toy ianao Jesosy. Akipio masinao dia ataovy amin'ny fonao mihitsy n'izay ty hery ty. Amen. Vanilla titan, för du följer mig. Tiara won't take you, my drag is to me, CTI, to we are now. Hallelujah. To me, CTI, to we are now.
ty ay toianao. Misaotra anao Jesosy fa ianao dia tsy anay foana ianao. Araka ilay teninao tao Jesosy dia fanontany izay fa tsy araka ny fanotanay Jesosy no anabedasanao anay tompo. Misaotra anao Jesosy. Merci Seigneur Jésus. Tiaro aontsakio mandraky izay tsy misy ty ay toianao. Aza mijery ny akaikinao ianao fa mifanotoa amin'ilay tsenin'Andriamanitra amin'ilay ay toianao. Sy navelana mirery teo avyanao na mafa ny ranomasoko natrakanao ao nomenao fifaliny indray tsy misy ty ay toianao. Sy navelana mirery teo avyanao na mafa ny ranomasoko natrakanao ao nomenao fifaliny indray tsy misy ty ay toianao. Sy navelana mirery teo avyanao na mafa ny ranomasoko natrakanao ao nomenao fifaliny indray tsy misy ty ay Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao fa ny masina fa eto ianao. Misaotra ny présence anao Jesosy. Ekiniko ampanatanao Jesosy ny assemblée amin'izao. Ary tsao Jesosy atao anatinay ilay afinao Jesosy. Brûle Seigneur Jésus tout ce qui ne vient pas de toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce qu'on reçoit déjà Seigneur notre délivrance Seigneur. Merci Seigneur. Nous te glorifions Seigneur Jésus. Nous t'adorons Seigneur. teo avyanao na mafa ny ranomasoko natrakanao ao nomenao fifaliny indray tsy misy ty ay toianao. Sy navelanao mirery teo avyanao na mafa ny ranomasoko natrakanao ao nomenao fifaliny indray tsy misy ty ay toianao. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta sainte présence Seigneur. Nous t'adorons Seigneur Jésus, nous t'exaltons Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est déjà un miracle que tout le monde soit là Seigneur Jésus. Alléluia. On va continuer avec l'adoration.
Massinao dia sakafo ny baibolinao ao amin'ny psaume 133. Tena io akaikinao eto ny toerana tsara indrindra. Fa maninona ty toerana ty no tena hoe tsara indrindra satria eto Andriamanitra. Ary satria tsika mitady anazy amin'izao fotoana izao. Toute la semaine zao tsika dia miasa samy manana ny ataony daholo. Fa isaky ny sabotsy na mety hoe lahady koa nareo mandeha tsy haiko makany am-piangonanareo a. Mahafinaritra ny miaraka amin'ny frères et sœurs on se sont aimés. Tamin'ny za dia misaotra anareo rehetrarehetra ho an'izay mivavaka ho an'ny papako. Satria ny papako tsiana saka maty tamin'ity semaine ity. Fa fantatro hoe ary mino fa noho ny fivavaka izay nataonareo a, nataoko koa dia tafakatra tany ambony. Dia Andriamanitra avy eo no miasa. Dia papanay zao a velona izy a. Miditra hôpitaly izy a, dia avy eo après 2 jours dia efa mivoaka izy. Dia soraka an'Andriamanitra izany fahagagana izany. Vakitsika amin'ny psaume 133. Vakitsika miaraka amin'ny teny vazany na. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour tes frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Et toujours pas vous mais là nous a surtout on a tout eto. Za moa zany vao nandray 30 ans tamin'ny herintaona, tamin'ny septembre. Dia ny anahy soeako tamin'ny zanatsoka labozia dia za hoa Jesosy te ho tahaka anao. Fa tsy haiko hoe ahoana fa te ho tahaka anao fotsiny a tamin'ny anao nanomboka ministère ianao à l'âge de 30 ans, za koa mba te ohatra anao. Fantatro hoe za ohatran'ny fiteny malagasy hoe sipakely. Fa fantatro hoe ohatran'ny retontsika. Misy fo kely, misy lava, misy tena lava be, misy mahia kely dia misy tena fo kely. Fa nefa antsika omen'Andriamanitra don mahafinaritra. Dia androany koa za encouragé anareo satria encouragé anareo koa mivavaka azy nataonareo. Encouragé n'Andriamanitra ny teny a, dia encouragé koa nareo ny témoignage izay azoko. Tsy fireharihana moa zany fa hitako hoe témoignage mampirisika koa tsirairay avy mba handroso kokoa zany. Teo moa zany tsika miteny momba ny hoe andao évangéliser. Dia nizaraiko aminareo moa zany dia izao nanomboka tamin'ny mois de septembre eo dia be da be ny zavatra tonga atao amin'ny fiainana. Azafady afaka mahazo toerana. Isaky ny sabotsy zany mianatra tenin'Andriamanitra ohatr'izao zany dia hitako hoe mandray zavatra ary zavatra raisiko io a dans la semaine ohatrany hoe karazana test, ohatrany examen hoe misy lesona zany amin'ny sabotsy dia dans la semaine zany a tonga ny test. Fa le izy tsy hoe lundi, mardi, mercredi fa misy tonga le izy a ohatra hoe tonga mardi, tonga mercredi ohatr'ohatr'izany. Fa ny évangélisation araky ny expérience moa zany hitako nanomboka tamin'ilay mois de septembre après les souhait iny mandeha tsikelikely. Nisy fotoana zany dans la semaine
Dans le métro, on voit n'importe quoi, tout le monde de plusieurs catégories. Ça Miss Atala, Miss Testa, Miss Faly, Miss Beresaka anatin'ny train nareo mahita an'izany ohatrana. Dia misy fotoana zany misy mpangataka iray izay manao bonjour an'olona rehetrarehetra izy. Exemple évangélisation fotsiny izay mba atoroko anareo mety hanampy anareo koa. Manao bonjour anareo rehetrarehetra izy dia misy fotoana tao an-tsaiko ilay fampianarana tany amin'ny année 2016 resaka momba ny Saint-Esprit ahoana fiainona ny fanahy masina sy ny fiainona ny feo anareo resaka voix moa zany io. Dia tamin'ity taona ity izy tena hitako hoe testana ilay izy satria le ramose zany le SDF moa zany manao bonjour an'olona rehetrarehetra. Dia za zany tena tamiko dans ma tête je me suis dit hoe raha mbola mamerina miteny bonjour anahy io Jesosy dia tsy haiko inona no omeko anazy. Dia natao bonjour daholo le olona rehetrarehetra tao amin'ny métro. Dia je me suis dit dans ma tête raha iverina hoe dia tena anao hoe ahoana inona zany nataoko Jesosy. Tonga dia natsopoko an'Andriamanitra en une seule seconde le hitanareo amin'ny devant portiquan'ilay fiangonana Salomon. Dia misy any Pierre sy le mpangataka. Dia hozy izy Pierre hoe j'ai rien à te donner mais si tu veux je te guéris. Dia USDF io sady miteny mafy be izy hoe za hozy izy marary mba apio je pisse du sang azafady amin'ilay fitenenana. Et en plus, ça aussi, si j'ai rien à manger, aidez-moi s'il vous plaît. Et en même temps, il est très poli avec tout le monde. Il dit bonjour et tout. Et faire une deuxième fois, et toi, je me suis dit, est-ce que je vais prier devant tout le monde là? Et le Saint-Esprit, il m'a pressé comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, restez, allez, passe au chulawe. Au chunarot, même l'humain, Fatima, tu es micho en atran, tu prends en atran, et tu m'as staffé, tu m'as micho. Et j'ai dit, j'ai rien à te donner, mais si tu veux, je peux prier pour toi. Et vous dites, oui, après j'ai prié, j'ai dit, où est-ce que tu as mal à Ouadé? Vous disiez ici, si tu as une loi que tu as, ça cause un effet. Mangatakam tumfona sana ça va c'était une limitation et là vous m'avez ati ça comme ça tu te dis, d'accord, j'ai reçu, maintenant est-ce que je vais vraiment le faire? Maintenant est-ce que je vais le pratiquer? Parce que la parole a dit qu'il faut aussi le pratiquer. C'est que c'était comme un défi pour moi. J'ai prié pour le monsieur. Il était content, le monsieur. J'ai dit, oh bah c'est bien s'il est content. Vous êtes bon, merci beaucoup madame de prier pour moi. C'est la première fois. Check. Bon. Après, Mouzane, en tant que femme, hein, tu ne regardes plus l'apparence de la personne. Est-ce pas maloute fêti, massis fêti, na autre chance, etc. Et les femmes non, si s'en séparer à cette chose, ça les fait passion, si on nous apprécier un mari, assassin à part, action les etc. Raha vao fanyamasina mipresy anao tanaingana dia alefa satria misy fotoana tena drindray tena menatra ohatran'ilay tena pasteur atao tamin'ilay formation hoe ohatran'ny mbola hiavina timide. Après tu regrettes un mouvement et quand tu regrettes un mouvement tu te sens mal en toi. Alors rehefa vita izay zavatra rehefa vita izay stade izay jerevako ny olona raha hoe na ohatrany fa tsy zarondray menatra dia le SDF hoe lasa ohatran'ny menatra indray teny hoe marary tsy miteny tsony izy hoe marary fa miteny fotsiny hoe apio zay fotsiny sisany dia zany moa zany dia mifankarazana évangélisation ohatrohatr'izay zany hoe karazana évangélisation mba zaraiko aminareo be da be moa zany ny karazana évangélisation izay natoron'Andriamanitra ao anahy fa mandeha tsikelikely izy dia Andriamanitra rehefa miresaka amintsika tena mila enona fa des fois ohatrany hoe feo antsika foana hoe ny
Un raisonnement, como não olha parado, só não só caçou de só de revenus, de maneira pética, viu? Fa ndolo tsika ivavaka da apetrakintsika ao an'Andriamanitra ny teny izay azontsika revio satria androany école de ministère dia amin'ny semaine satria je sais que dans la semaine io ny champ de bataille atsika io tsinona ny on test rehetrarehetra hoe azonao ve le teny dia ampiaro amin'izay azy ho antsika ivavaka. Merci Seigneur Jésus pour ton Esprit Saint, Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls, Seigneur Jésus. Merci parce que en 2 Corinthiens 5, 17, Seigneur Jésus, tu nous dis que si quelqu'un est en Christ, toutes choses, Seigneur, sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles en nous, tu nous transformes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as mis ici sur terre, Seigneur, pour une mission, Seigneur. C'est d'agrandir ta famille, Seigneur Jésus. C'est de montrer ta gloire, Seigneur Jésus, devant le monde, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, assoiffés de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons avancer. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous asseoir seulement sur des chaises, Seigneur, et écouter seulement ta parole. Mais nous voulons aussi, Seigneur, la pratiquer, Seigneur, tous les jours de la semaine, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as dit toujours, Seigneur, d'être courageux, Seigneur, comme tu as dit dans Josué, Seigneur, 1:8. Et là, Seigneur Jésus, je sais, Seigneur, que toutes ces personnes devant nous, Seigneur, nous ne sommes plus des peureux, nous sommes des courageux, Seigneur. Et je proclame déjà des ouvriers ici. Je proclame déjà la libération dans la France, dans chaque ville, ici même. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu nous écoutes, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur, si on peut faire ça. C'est pas par notre propre force seule, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur et chantons ce chant. Amen. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur Jésus, d'être avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Levons-nous et louons le Seigneur, adorons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre corps. Mâcher toutes ces paroles, plus de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Remplis nos cœurs, plus de toi, Seigneur Jésus. Remplis nos yeux, plus de toi, Seigneur. Remplis nos oreilles, plus de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous mettons entre tes mains, nos mains, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi en nous, Seigneur. Plus de toi dans la famille, Seigneur Jésus. Alléluia. Plus de toi dans ce pays, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, plus de toi sur nos enfants, Seigneur Jésus,
plus de toi dans notre assemblée, Seigneur Jésus. Nous voulons évoluer, Seigneur Jésus, comme toi tu le souhaites, Seigneur. Que ta volonté seule, Seigneur, soit faite sur la terre ici, Seigneur, comme dans les cieux. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Fermons les yeux, hein. Arrechere tawoli, hein. C'est metwe zavatra irinao anatin'ny fonao, tsy resaka raha matériel, hein. Fa tena hoe irinao ho an'i Jesosy Kristy, ino tena irinao ho an'i Jesosy Kristy. Dia hoe tao mivavaka izay izao dia izao. Fa ho sitraka izany androany, sitrak'Andriamanitra izany amin'izao. Satria Andriamanitra dia tia olona, tia anazy, tia ny royaume-any. Misaotra Jesosy. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta sainte présence. Oui, ta présence Seigneur, on a vraiment besoin de ta présence tous les jours Seigneur. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde Seigneur Jésus. Amen. Afaka mipetrakantsika amikony pasteur. Mialatsiny fa andaontsika andohalika dia tena andaontsika andohalika dia ao anatin'izay izay le hira plus de toi teo a tsy ataontsika fombafomba le izy sa tena hoe tena ngody zay ratsana tsy mamoa eo amin'ny fiainantsika. Manasa anareo a tena andohalika dia ataovy a avec sincérité le izy hoe tena plus de toi Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi arrache, brûle avec ton feu Saint-Esprit. Oui, nous reconnaissons que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous t'appartenons entièrement, Seigneur Jésus. Tu nous as payé à un grand prix. Oh Père Céleste, plus de toi, Seigneur Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous. Est-ce que réellement tu désires d'avoir plus? Qu'est-ce que tu viens faire dans la présence de ton Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux juste la bénédiction matérielle? Est-ce que tu veux juste qu'il te touche? Est-ce que tu veux être bien transformé en ce glorieux Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu veux réellement être semblable à lui? Oui, nous voulons, Seigneur. C'est la volonté du Père, Seigneur. Et nous voulons aussi, Dieu. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh Seigneur, tout ce qui ne venait pas de toi, les paroles qu'on a entendues, les choses abominables qu'on a vues. Oh Seigneur, arrache. Oui, sincèrement, Seigneur, nous nous prosternons devant ton trône. Oui, Seigneur, nous voulons être comme toi. C'est ton œuvre, ô Seigneur Saint-Esprit. Tu es en nous pour cette transformation surnaturelle, afin que Dieu, quand il nous voit, il voit le Seigneur Jésus.
Plus de toi, Seigneur. Pardon, Saint-Esprit, pardon, Seigneur. Si nous t'avons négligé, si nous ne t'avons pas écouté, si nous ne t'avons pas obéi. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, console les cœurs brisés. Saint-Esprit, étends ta main sur encore. Dans le nom de Jésus. Amen, amen.